Alatsinainy fahavalo amby roapolo ny volana septambra roapolo sy roa arivo. Miarahaba toko lasy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina ary manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra ary dia ireo lohatenim-baovao no dia ankafantsika izany. Nanainga teo Vaovao androany ny zotrany Air Madagascar nitondra ireo mpandeha hiazo any La France na dia nisy aza ny fanambarana fanafoanana isidiny omaly saingy ny vy nanao fiatona na escale tao Addis Abeba Ethiopia fiaramanidina. Norarany manam-pahefana Frantsay tsy mahazo mitondra mpandeha avy eto Antananarivo makany Paris nisidiny Air Madagascar noho ny fandava ny fitondrana malagasy ny hitondrany Air France mpandeha avy any Paris makaty Antananarivo hatramin'ny nametrahana ny sidina manokana na ny vol de rapatriement. Vonina andray ny fitantanana ny firenena ny rodobe ny mpanohitra taoriny nametrahana ny rafitry ny RMDM tany amin'ny faritra ka mianso ny olom-boafidy sy ny kandida rehetra anatevina ny hetsika ho ny pasteur Edouard Tsarame androany. Faritra efatra amin'ny 2026 tsy mbola misy ny ratsa magaiky ny RMDM ho ny mpitondra teny ny rodobe ny mpanohitra androany. Lehilahy iray nampiasa vola sandoka 2 hetsy ariary no voasambotra ny polisy teo Anosy ny maraina teo. Nalefa io lehilahy io tamin'ny reny cash point ireny ny vola ka nipiasa tamin'ny fandefasana vola ny alalan'ny finday io no niantso ny mpitandro filaminana ary nisambotra azy. Rahantsika amin'ny valisoa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetr'ny andro ho an'ny rahampitso talata. Miarabantsika rehetra indray ary amin'ity alatsinainy alina ity toy ny mahazatra dia andao fantaritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny rahampitso talata faha 9 ny volana septambra taona 2024. Amin'ny ankapobeny aloha izany dia saika mbola vinavinaina ho tsara hatrany ny andro indrindra moa izany fa ho an'ny eto Antananarivo fa fisian'ny rindrindrao izay tazantsika ny etapany atsimon'ny nosy indray aloha izany no manamarika ny mety ho toetry ny andro. Andao jerentsika antsara vetrany ary mahakasika n'izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana raha ny tapany maraina indray ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Araka ilay nambarako teo dia saika mbola ho tsara hatrany aloha izany ny andro raha mahakasika ny eto Voatany sy Fianarantsoa raha ho amin'ny rahampitso maraina. Toy ny mahazatra ary dia andao isika ho an'ny nosy be indray ho fantaritsika hoe sahala amin'ny ahoana ny andro raha toka ho an'ny nosy be manokana indray raha ho amin'ny rahampitso tontolo ny andro. Saika ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro indray aloha izany manodidina ny 20 hatramin'ny 30 degré indray ny maripana voavinavina. Andao iverenantsika ary ny saritany Madagasikara hoe sahala amin'ny ahoana ny andro dia saika ny ilany atsinana ny nosy iny no mety ahitana erikerika kely sahala amin'izay ho an'ny Sainte Marie izany raha ho amin'ny rahampitso maraina. Ny ambony kosa nefa dia saika ahitana masoandro avokoa raha ny tapany maraina. Andao ivadika ny tapany hariva indray ary isika hoe sahala amin'ny ahoana ny fiovana izay toetry ny andro izay amin'ny ankapobeny moa izany dia tsy ahitana fiovana firy mahakasika ny toetry ny andro indrindra ny eto Antananarivo satria dia mbola saika ho tsara hatrany ny andro satria dia ahitana masoandro ny maraina moa izany dia nahitana erikerika raha ho an'ny Sainte Marie ny hariva kosa nefa dia saika ho tsara avokoa ny andro manerana ny nosy. Izay ny vinavina ary raha ny maripana indray kosa nefa dia manodidina ny 1.20 hatramin'ny 20 degré raha ho an'ny eto Antananarivo. Tsy dia mifanalavitra firy ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny Fianarantsoa satria dia manodidina ny 13 hatramin'ny 20 degré Celsius. Isaranay ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso izay. Aza misaraka aminay eto amin'ny Real TV satria dia anaraka indray isika ireo antsipriam-baovao. Velomatoa. Iverenantsika eo arahana vetivety indray ary aloha ireo lohatenim-baovao. Nanainga teo Vaovao androany ny zotrany Air Madagascar nitondra ireo mpandeha hiazo any La France na dia nisy aza ny fanambarana fanafoanana isidiny omaly saingy ny vy nanao fiatona na escale tao Addis Abeba Ethiopia fiaramanidina. Norarany manam-pahefana Frantsay tsy mahazo mitondra mpandeha avy eto Antananarivo makany Paris nisidiny Air Madagascar noho ny fandava ny fitondrana malagasy ny hitondrany Air France mpandeha avy any Paris makaty Antananarivo hatramin'ny nametrahana ny sidina manokana na ny vol de rapatriement.
Voninandray ny fitantanana ny firenena ny rodobe ny mpanohitra taoriny nametrahana ny rafitry ny RMDM tany amin'ny faritra ka mianso ny olom-boafidy sy ny kandida rehetra anatevina ny hetsika ho ny pasteur Edouard Jarame androany. Faritra efatra amin'ny 2026 tsy mbola misy ny ratsa magaiky ny RMDM ho ny mpitondra teny ny rodobe ny mpanohitra androany. Lehilahy iray nampiasa vola sandoka roa etsy ariary no voasambotra ny polisy teo anosiny maraina teo. Nalefa io lehilahy io tamin'ny ireny cash point ireny ny vola ka nipiasa tamin'ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday io no niantso ny mpitandro filaminana ary nisambotra azy. Idirantsika avy hatrany ary ny amin'ireo antsipiriam vaovao. Tsy maintsy nandray ny fanapahan-kevitra nandrara ny Air Madagascar tsy mahazo mitondra mpandeha avy eto Antananarivo miditra ny La France ny manam-pahefana frantsay noho ny fandava ny fitondrana malagasy ny hitondrany Air France mpandeha avy any Paris maketo Antananarivo hatramin'ny nametrahana ny sidina manokana na ny vol de rapatriement ho ny fanambarana navoaka ny masoivo frantsay androany maraina. Omaly moa no namoaka fanambarana ny amin'ny anafoanana ny sidina makany Paris androany 20 Septambra ny Air Madagascar no io fandrarana navoaka ny aviation civile frantsay io. Mbola afaka naingehany nefa ireo mpanjifa ny Air Madagascar nakany Frantsa androany fa saingy nandalo Addis Abeba ny sidina fa tsy niazo mivantana ny Paris. Tody rabe faritra eo amin'ny sariny Daniel Ava. Nanao toy vakana ny fahatongavan'ny mpandeha teny amin'ny Brony Air Madagascar teny Analakely androany nanontany ny mikasika no avy ny sidina makany Paris taoriny ny fanambarana navoaka ny Air Madagascar omaly alina ny amin'ny tsy maintsy anafoanana ny zotra iazo any Paris androany alatsinainy 20 Septambra noho ny fandrarana navoaka ny aviation civile frantsay. Ho an'ny tsiren'mpianakaviana iray ity dia tokony ho tonga avy any Paris amin'ny herinandro ity ny zanany kanefa mbola tsy fantatra ny mikasika izany na dia efa nisy aza ny fampiresahana tamin'ny tompona ndraikitsy ny kompania. Ohatra ny narian'le tamin'ny alina izay tao amin'ny ina moa tao amin'ny télé zany hoe ny annulena le izy le annulena le vol Antananarivo Paris dia nefa dia ahoana zany le miandry ihany na sy tady izay misy eny le akoato hoe misy vely sa tsy sa ahoana fandehany izay zao mba eseko jerevana eto hoe ina mety solution de rechange sa mijanona miandry amin'ny vely olona so ahoana. Taorin'ny fanambarana navoaka ny Air Madagascar omaly dia namoaka fanambarana ny masoivon'ny Frantsa ny maraina teo fa tsy maintsy nandray io fanapahan-kevitra mandrara ny tsy idira ny fiaramanidin'ny Air Madagascar any Frantsa io ny manam-pahefana frantsay noho ny fandava ny manam-pahefana malagasy ny hitondran'ny Air France mpandeha avy any Paris makaty Antananarivo. Tato anatin'izay volana vitsivitsy nametrahana ny zotra fampodiana na ny vol de rapatriement izay natokana hitondrany ireo teratany malagasy hody eto Madagasikara nefa dia nitondra mpandeha avy eto Antananarivo makany Paris hatrany ny Air Madagascar hoy ny fanambarana. Babangona na tsy misy mpandeha kosa nefa ny sidin'ny Air France miala any Paris. Taorin'ireo fanambarana roa ireo dia nilazany avy amin'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM androany fa efa mandeha ny fampirarana eo amin'ny aviation civile frantsay sy malagasy. Ny mpanjifa ny Air Madagascar tokony azo any Paris amin'ny herinandro ho avy izao no nilaza androany fa afaka ny nanainga ihany ny sidin'ny Air Madagascar ny azo any La France saingy mandalo nanao escale tao Addis Abeba Ethiopie ny fiaramanidina ny ainga androany. Prévu tokony andeha ho any Paris amin'ny vol de rapatriement any amin'ny tapatapaky ny octobre tena hitan'le vaovao iny dia nandeha nantantatra tsy hoe manao ahoana zany le izy fiovana be satria hoe ny androany zao hoe annulé dia nitenitra reo hoe tsy ny annuleny ihany le androany fa novany fotsiny ny toerana nanaovany escale hoe nataony Addis Abeba au lieu de Marseille. Dia raha fanazavana azy hoe problème entre ny Air France sy Air Mad le izy satria ny Air France tsy mahazo mitondra passager miditra eto Madagasikara dia namoaka kosa zany zareo hoe ny Air Madagascar koa tokony tsy mitondra passager makany France dia nilazainy fotsiny hoe mbola tsy fantatra aloha fa dia miankina amin'ny fiovanjavatra ohatrany hoe masana isokatra amin'ny frontière ao aorianan'ny kabary na ohatr'izay dia arakarak'izay. Tsara ho fantatra fa raha ny fampitam-baovao navoaka ny Air Madagascar tamin'ny farany herinandro teo dia zotra manokana indroa isan-kerinandro no efa narindra ny Air Madagascar ampitohany La France sy Antananarivo mandritra ity volana Oktobra ity ka isaky ny alatsinainy no miainga ny sidina miainga eto Antananarivo mandalo any Marseille iazo any Paris. Ny talata kosa no atongava ny sidina avy any Paris mandalo any Marseille maketo Antananarivo. Ho an'ny zoma ny sidina miainga eto Antananarivo mandeha mivantana makany Paris ary ny sabotsy ny zotra Paris ho eto Antananarivo.
tsy ny air France ihany no tsy mahazo mitondra pandemia eto Madagasikara fa ny air Australia ihany koa raha nambarany filoha-hevitra ny filan-kevitra ny konsily frantsay eto Madagasikara Jean-Hervé Francelin tao amin'ny page Facebook ny andro any. Misy ny zotra mandroso tsy miverina indray mandeha isan-kerinandro ataon'ny fiaramanidiny ny Tsaradia makany La Réunion nandritra ny volana aogositra kanefa tsy mbola nahazo alalana hipetraka eto Antananarivo ny zotra ny air Australia hatramin'izao hoy Jean-Hervé Francelin. Fa ho tohizantsika ny fampahalalam-baovao. Ny tambavy CVO no nomena lanja tao anaty lahateny ny Prime Ministre Tsay Christian tamin'ny fandraisam-pitenenana ny Madagasikara tamin'ny fivoriana tapony fa 5/7 ny firenena mikambana ny sabotsy 20 Septambra lasa teo. Tsy nisy resaka kosa na indraimbava aza ny fitakiana ny nosy madinika miparitaka na ny Îles Éparses mampamendram-panontaniana ny fahanginan'ny fitondrana malagasy manoloana ny dingana efa irosoan'ny La Frantsa mahakasika an'ireo nosy malagasy ireo ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Juniera Danoara. Tozy Rabefaritra eo amin'ny sariny Danilefa Atrany. Sehatra tokony resahana ny fitakiana ireo nosy malagasy na ny Îles Éparses io fivoriam-be ny firenena mikambana io na dia tsy fivoriana mivantana aza hoy Radanoara Julien mpahay fifandraisana iraisam-pirenena. Tsara aloha ny hoe raha ny eritreritra dia hoe tsara ny idiran'izay fangatana ny nosy zay tao anatin'ny lahatenin'ny voalohan'ny Prime Ministre kanefa zao miasa mangina ve le fitondram-panjakana zany hoe tsy te animba le fifandraisana amin'ny Frantsa amin'le dialogue manaraka na hoe adievitra manaraka dia mety zay ve mieritreritra zany hoe miasa mangina ny nzay manko diplomatie secrète indraindray diplomatie de couloir koa zany hoe tsy eny amasom-bahoaka ny zavatra rehetrarehetra fa aty ambadika no miresaka kanefa zao ny Frantsa mamely antsika amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra amina média indrindra dénigrement de Madagascar ny RFI zao dia miresaka foana momba Madagascar matetika fa amin'ny ratsy nefa zany tsy nataony taloha dia tsika koa zany tokony mba hanana koa répondant ao anatin'izay zay ny eritreretako hoe miasa mangina ve ny fitondram-panjakana ka miandry fotoana mahamety azy hitenenana zany sa dia nanadino tanteraka n'ilay nosy. Tsy nanisy resaka mikasika ireo dingana amin'ireo nosy malagasy ireo nefa ny Prime Ministre tao anatiny izay fivorian'ny firenena mikambana izay na tamin'ity taona ity na tamin'ny taona 2024. Nisongadina tao anatin'io lahateny ny Prime Ministre Tsay Christian io ny mikasika ny paikady nentin'ny fitondrana malagasy ny atrehana ny ady tamin'ny valanaretina coronavirus. La riposte s'est développée de façon rapide autour de plusieurs grandes actions comme la mise en place du centre de commandement opérationnel au niveau national et au niveau des régions, le développement des aides sociales multiples pour soutenir les familles impactées par la crise sanitaire et les familles vulnérables. Par ailleurs, l'État a décidé d'aider le secteur privé à préserver l'emploi et les outils de production à travers des allègements fiscaux sans précédent, d'appuyer les différents secteurs impactés pour mieux faire face aux conséquences de la crise sanitaire, à travers des palettes d'aides comme la dotation de semences et intrants aux paysans, l'octroi de packs vivres à certains travailleurs impactés, la commande de plus de 5 millions de masques auprès des entreprises franches et des petites entreprises privées, le lancement d'un grand projet d'investissement public pour les infrastructures, l'appui à la recherche et à l'innovation pour la fabrication du Covid Organics ou CVO, comme remède traditionnel amélioré pour lutter efficacement contre le Covid-19. Fandroany izao no tsy nandray anjara fitenenana manoloana ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny filoha Andry Rajoelina. Ny filoham-pirenena no tsara toerana indrindra raha misy fitakiana goavana ataon'ny Madagasikara hoy Julien Danoara. Io moa ohatra ny amin'ny firenena rehetra rehefa raha misy président de la République ka misy premier ministre dia indraindray zany délégué ny amin'ny premier ministre ny fahefana zay meny amin'ny fotoana ihany. Vera koa zay matoa nisy an'izay zavatra dia mety filaza moa zany hoe sahirana amin'ny zavatra maro samihafa zany ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny filohan'ny repoblika ka mety hanatsara an'izay ny mety eritreriny dia ny manahirana kely raha misy zavatra tena hoe important dia diavina hafa ihany ny hoe filohan'ny repoblika zany teo.
Tsevina fa tao anatiny telo taona ny sesy izao, tsy nisy filoham-pirenena malagasy voafidim-bahoaka nandray anjara fitenenana teo amin'ny lampiazo ny firenena mikambana. Ny filoha-mpisolo toerana Rivo Rakotovao no nisolo tena ny Madagasikara tamin'ny taona 2024. Ny Praiministra Ntsay Christian kosa no niatrika izany ny taona 2024 sy 2024. Andray ny fitantanana ny firenena tsy ho ela ny rodoben'ny mpanohitra ho ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Efa tafapetraka avokoa ny rafitra isam-paritra izay misy ny solotena ny RMDM, raha nambaran'ny pasteur Edouard Tsarame. Miantso ireo kandida nirotsaka ho fidiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, solombavam-bahoaka, loholona ary ben'ny tanàna sy mpanolotsaina anampitosika io hetsika izay fandraisana ny fahefana hitantanana ny firenena io ny avy amin'ny rodoben'ny mpanohitra. Tozy Rabefatra eo amin'ny sariny Daniel Afa. Faritra efatra amin'ireo 20 misy eto Madagasikara sisa mbola tsy nahafahana nametraka ny ratsa-mangaika ny RMDM raha nambara ny rodoben'ny mpanohitra androany. Dia ny faritra Anosy ao amin'ny faritany Toliara, ny faritra Iorombe ao amin'ny faritany Fianaratsoa ary Melaka sy Betsiboka ao anatin'ny faritany Mahajanga. Faritra 20 izany no efa misy ny rafitra ny RMDM ho ny pasteur Edouard Tsarame. Ary ny hetsika manaraka izay ho ataonay dia mazava miantso ny kandida rehetra nanomana fifidianana teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny filohan'ny repoblika, ny kandida amin'ny filohan'ny repoblika rehetra izay tsy eo amin'ny fitondrana ankehitriny, ny kandida député rehetra, ny kandida maire sy ny conseiller rehetra handrafitra an'izay etsika izay tsika dia anangona n'ireo bureau ny faritany rehetrarehetra sy miaraka amin'ny olom-boafidy ato anatin'ny RMDM hanatanteraka ny etaeta ny vahoaka malagasy tsy ho ela. Zay no manapirofo, zay no ilazanay fa ny RMDM dia vonona tanteraka hiatrika ny firenena malagasy ankehitriny. Tapa-kevitra ary tapa-kevitra tsy mipody koa ny RMDM amin'ny rafitra izay apetrany hitantanana ny firenena tsy ho ela. Nisy androany fivoriana nataon'ny RMDM teny amin'ny Vohibeny, nahitana ireo olom-boafidy sy ireo mpitantana fanjakana teo aloha sy ireo solotena vitsivitsy avy any amin'ny faritany. Fa tsy andray anjara amin'ny fifidianana loholona izay atao amboletra amin'izao eto amin'ny firenena ny antoko HVM raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ny fivoriana no tanterahany antoko androany hoy Rachidi Mohamed, sekretera jeneraly ny antoko no nanapaka izany. Hoarantsika ary izay fanambarany antoko HVM izay. Rehefa nivory androany fa 20 Septambra 2024 ny Bureau National dia nandray izao fanapahan-kevitra manaraka izao. Ny antoko hery vaovao ho an'i Madagasikara HVM dia tsy handray anjara amin'ny fifidianana loholona izay inina tao amboletra amin'ny faharaka ambin'ny 10 Desambra 2024 ho avy izao. Natao teto Antananarivo faha 20 Septambra 2024. Ny Bureau National Rachid Mohamed, secrétaire général national. Mitovy amin'ireo antota taratasy rehetra ilaina rehefa ilatsaka ho fidiana ihany, ny antota taratasy takina amin'ireo mirotsaka ho fidiana loholona ho ny filohan'ny voamiram-pifidianana eto amin'ny faritra Antananarivo androany. Mety hosakana mbola tsy maharototra ny kandida ametraka ny antota taratasy firotsaka ho fidiana ny fitadiavana ny vola antoka firotsaka ho fidiana ho ity solotena ny seny ity. Nanomboka androany ary farana ny 12 Oktobra ny fametrahana ny antota taratasy firotsaka kofidiana eny amin'ny OVEC manerana ny faritany enina. Tojo Rabefatra hatrany eo amin'ny sariny Daniel Efa. Tsy mbola nisy nametraka antota taratasy firotsaka fidiana olona teny anivon'ny OVEC androany raha ho an'ny faritany Antananarivo. Misakana amin'ireo kandida na ireo antoko politika rehefa vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao ny famenona ny vola fahafana mirotsaka fidiana na ny caution izay tafakatra 5,000 tapitrisa ariary ho an'ny ity fifidianana ity hoy ny filohan'ny voamiram-pifidianana eo amin'ny faritany Antananarivo. Tsy tokony hosakana ho an'ireo kandida mantsy raha ny nambarany teo anivon'ny OVEC ny mikasika ireo antota taratasy firotsaka fidiana izay takina amin'ny fifidianana tahaka izao. Ny taratasy ilaina dia misy karazany roa. Dia misy ny one list sy one isambatan'olona. Dia resika eto
misy ny one list aloha zany io zany ikambanan'ny candidat ray manontolo dia misy ny atao hoe déclaration collective de candidature ikambanana io zany misy ny atao hoe matrice sur support électronique du spécimen io zany le CD na DVD misy ny mari-pamantarana le atoko le ho apetaka amin'ny bulletin unique zany dia misy ny tapakila anamarika na voaraisana ny antoka le caution zany na question na hoe participation à l'impression du bulletin. Efa napetraka petadrindrina teny anivon'ny ovaika ihany koa androany ny mikasika ny firafitry ny bilita tokana izay ampiasaina amin'ity fifidianana ity. Ampiavaka ity bilita tokana ity ny fametrahana avy hatrany ireo kandida mpirotsaka hovidiana roa ho an'ireo mpitarika ny lisitra izay ampidirina ao anaty fafana 30 mm. Anisan'ny singa tsy hafana mandray ara-potoana ny taratasy firotsaka hovidiana ny tsy fanarana io fepetra io raha ny nambarany teo anivon'ny ovaika tao anatin'izay petadrindrina izay. Mbola manana 720 andro izany hoe hatramin'ny 12 oktobra izao moa ny kandida mpirotsaka hovidiana ho an'ny faritany Antananarivo ahitana ireo faritra 4 Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary Bonglava anaterana izay antota taratasy firotsahana hovidiana izay. Fandaharana manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara ny alatsinainy fa 20 septambra 2024 amin'ny 9 latsaka fa efany alina. Fandaharana manokana arahina adevitra mifandraika ny mahazava-dehibe ny lalàna ho an'ny zo hahafantatra eto Madagasikara ivanianan-dramatoa lalaina Rakotoarisoa taleny tetikady ao amin'ny komity mpitandro ny fahitsina na ny CSI Madagasikara sy Arjon Andria Moraniaina talepana tanteraka ny MCC Tatao lalaina Randriana Armanana mpandrinda nasional ny fikambanana Liberté 32 Andriamato Mboaza mpano gazety ary Dr Ketakandrina Rafitson talepana tanteraka ny Transparency International Initiative eto Madagasikara. Fandaharana manokana ny mahazava-dehibe ny lalàna ho an'ny zo hahafantatra iarana amin'ny mpano gazety ny Real TV Madagasikara Gaskara Fensoa. Aza dononary fandaharana manokana anio alatsinainy 20 septambra 2024 amin'ny 9 latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara sy ny Real 94 FM ary mivantana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara. Anasananao ary naraka izany. Araka izany dia isy ny fandaharana manokana iarana amin'ny Transparency International ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay entiny Gasikara Fensoa amintsika. Fa ho tohizantsika eo amin'ny trangam-piarahamonina aloha ny fampahalalam-baovao. Lehilahy iray no tratra ny fokon'olona sy ny polisy teny amin'ny cash point nampiasa vola sandoka hatrany amin'ny 2 hetsy ariary androany tokony ho tamin'ny 9 ora maraina. Niaraka tamin'ny moto izay feno fanafody gasy io lehilahy io. Nisy lehilahy iray ihany koa hoy ireo olona nahita ny zavaniseho niaraka taminy saingy tafatsoka kosa io lehilahy io. Malala Rakotonirainy eo amin'ny sariny Lantora Samelson. Tsy nisy na fihetsika iray aza namantarana fa mpanao ratsy ny lehilahy roa tonga izay nanantona teo amin'ity cash point iray teny Anositiny maraina teo. Nametraka moto tamin'ny sisin-dalana izy ireo ary nijoro toy ny olona rehetra andefa nahaka vola amina lalana finday amin'ireo toerana natokana ho amin'izany hoy ireo nanatry maso. Nandefa vola 2 hetsy ariary izy ireo ary nisy ny laharana tarim-pinomena. Rehefa vita ny fandefasana vola tamin'ny finday dia nanolotra ny vola tamin'ireo mpiasan'ny cash point io lehilahy io. Teo no nahatsikaritra ny vola izay hafahafa io mpiasa io hoy ireo nanatry maso. Dia efa nanjehany tonga tero ilay izy vao hitanay hoe vola sandoka no namea zareo anazy tao. Mbola tsy nametraka izy fa nalefa aloha ilay izy zay vao nametraka izy dia tonga izy vao namea ilay vola izy dia lasa. Nepita izy tsy nepita fa niala teo izy dia nitaingina moto dia lasa nakany. Dia vao sambotra le olona tao izy dia tratrany teo dia le lasa nakany iny izy dia tsy hitanay intsony. Dia rehefa nijerevan'ilay mpanao cash point ilay vola dia kay ilay vola kay vola sandoka. Dia nenjehana dia tratrany teo ilay ramoseny tondra an'ilay moto. Dia rehefa nijerevana kay mifeny tapakazo be dia be tao anatin'ny moto any.
dia vola valompo tena valompo ingeza be fiain'ny vola. Nambarany avy amin'ny polisy pirenena fa tafaporitsaka ny iray tamin'ireo mpanao vola sandoka ireo. Ity lehilahy iray trarity kosa nalefa natao famitorana teny amin'ny polisy any tsara lalàna. Dia mbola nisy vola sandoka koa tao anatin'ity miaraka amin'ny ody gasy be tabe. Ny kiosque cash point 200 000 ariary dia ny sasany tamin'ity moa zany tao anatin'le moto. Zany mbola misy namana tadiavana zany. Zany ny rolahy zany teo. Ankoatra ny eny Anosy moa izay vao nisehoana trangana vola sandoka androany, nilaza ireo mponina nanatrika teny an-toerana fa efa misy mihitsy ny tambajotra matanjaka mpanao io vola sandoka io izay eny Anosy be tsena no tena hiparitahan'ny vola. Any Anosy be any efa feno ny vola sandoka miparitaka fa amin'ity manodidina amin'ity aminay ity koa tena efa tena feno dia tena angatahanay hoe izy zany rehefa mba tafiditra any dia tena atao mba hoe ampiarina le sasy sy ny lalàna fa misy ireny tonga any dia avoaka an'zareo ihany. Dia izay nefa mampivarotra aminay zany dia tena matahotra izay mba hoe sao dia sanatsy misy mamitaka fa za koa dia mandeha efa sendran'izany. Efa sendra vola 200 000 nataon'ny olona na hoe vola sandoka 20 000 ariary. Hatramin'ny hariva teo ihany koa mbola tsy nahita vaovao ny mahakasika ilay lehilahy namany izay tafatsoaka nandritra ny fifanenjehana. Omena vola roa tapitrisa ariary isaky ny voafonja iray hita ireo manampy amin'ny fikarohana sy fisamborana ireo voafonja tafatsoaka tao farafangana ary tsy mbola hita hatramin'ny androany. Voafonja 70 tamin'ireo 90 nandositra tao amin'ny fonjany farafangana mantsy hatramin'ny androany no tsy mbola hita popoka raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarmaria pirenena sy ny ministera ny fitsarana ary ny polisy pirenena. Voalaza tao anatin'ny fampahafantarana ihany koa fa tsy hiara-ny fanamelohana na fanenjehana araka ny lalàna ireo voafonja mitolo-batana eny amin'ny fonja. Nanentana ny vahoaka eny an-toerana moa izy ireo amin'ny fanomezan-tanana sy tsy iraitsy-kombakomba amin'ny fanafenana sy fandraisana ireo voafonja nitsoaka ireo. Iny ihany koa ny sy ny fitsaram-bahoaka ireo voafonja ireo raha hotratra ny fokon'olona izy ireo ho ny zandarmaria pirenena sy ny ministera ny fitsarana. Tanety hatrany amin'ny 2 hektara ao amin'ny fokotany Ambotravao no nanjakany doro-tanety vomaly tolakandro nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro. Zara raha nisy olona roa namonjy ny firehetana. Nambaran'izy ireo fa efa tao anatin'ny herinandro izay no nanjakany doro-tanety tao Karion. Saika ireo mpanao arina fandrehatra mampiasa afo no mitarika ny loza. Eo ihany koa ireo mpiandry omby izay mini mandoro tanety ahafahany omby miraoka ahitra ho ireo mponina. Hoarantsika ary izay vaovao izay eo amin'ny sariny tokony anarandrina tovo. Nireda-reda ny afo ary efa naharitra hatramin'ny adiny 4 omaly no namono izany ireo olona teny an-toerana saingy tsy nety voafehy ny afo. Ireo olona izay miandry ny tanin'olona no niezaka namono izany. Efa nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro omaly no nirehitra ny afo ho ireo mponina. Teo amin'ny 1 hektara teo no voakasiky ny afo tao anatin'ny adiny 4 ny baritahan' izany. Le izy tena dorana fananina mihitsy satria nomboka hatrany tapiny any nisy olona efa nanao hasy tato ambony tato nanao fanao charbon. Efa maty le afo zany dia manino izy efa lasa le olona dia ohatrany mety tsy voadio an'zareo tsara le izy na ohatran'izany dia nitatra le zay zany ny olana amin'le manao charbon koa ny tena mariny. Io ihany avy amin'le charbon ihany zany nitatra mandoro an'le tanety. Ny voalohany zay mety afo tsy voadio an'le olona mpanao charbon. Faharoa koa mbola misy ihany koa le olona le manana omby dia mandoro an'le izy fananina mihitsy mba hiandrasany omby. Zao eto amin'ity toerana misy anay ity zao 40 hektara zao ny andrasonay eto. Nanomboka tamin'ny herinandro ambony iny zao zay nitony sesisesy foana may foana tety dia namonjy foana zay. Tokony iso ireo mponina ireo ny sazy entitra omena ireo tratra mandoro tanety ireo. Nambaran'izy ireo mantsy fa na dia misy aza ny fanentana nataon'ny komina amin'ny tokony tandremana malona ny fampiasana ny afo, mbola maro ihany ireo doro tanety miseho amin'iny faritra iny.
olona iray alina tao amin'ny faritra Atsinanana sy Alotra Mangoro no nisitraka rano fisotro madio ny farany herinandro teo. Isan'izany ny tao amin'ny komina Anosy Ifody, Mahatsara, Vatomandry, ny arovana Caroline, Brickaville ary Ranomafana. Nambaran'ireo mponina fa betsaka ny riska iainana amin'ny rano izay ampiasan'izy ireo noho ny rano sotroina izay avy amin'ny rano amin'ny vovo. Nisy moa ny fidinana ifotony nataon'ny USAID sy ny ministeran'ny rano tany an-toerana nametrahana n'ireo ivon-toerana nametrahana rano fisotro madio tany Atsinanana sy Alotra Mangoro ireo ny farany herinandro teo. Tokony Andrianjatovo Atrany. Isan'ny mitarika fahaloto ny rano any amin'ireo komina enina any amin'ny faritra Atsinanana sy Alotra Mangoro ny fiakaran'ny rano amin'ny fitoam-pahavaratra hoy ireo mponina. Saika adobo avokoa mantsy ny ampiasain'ireo mponina ireo raha ny fanadihadiana natao tany an-toerana. Tsy misy isa-tokantrano ihany koa izany fatsakana rano izany fa fakana rano iray ihany ao anatin'ny komina iray. Isan'ny voakasika izany ny komina Anosy Ifody ahitana mponina 720 sy iray alina amin'ny tokantrano 220 sy 700. Aloha zay tany andobo naka rano, zany hoe malava-drano zany, jina le lava-drano dia mivoaka rano le tany dia akoho zay maka rano. Tamin'izany fotoana zany nampiasaina eo nohanina zany, andrahoana sakafo, anasana, atao ampiasaina amin'ny zavatra rehetra zany, zegny zavatra ilana rano dia agny ny mponina maka rano zany. Misy mponina maromaro zany mifanakaiky dia adina le rano. Dia agny aby le nankizy na tanora na ray aman-dreny dia mandeha mitovy anazy amina sio zany. Sio dia rehefa manasa dia mandeha akaikin'io dobo manasa le lamba zany dia mety rehefa tonga dia le rano be dia mety miverina ao anatin'le lavaka le loto. Nambaran'ny minisitra ihany koa fa mbola visy ny foto-dravitra sanisahana ny lafiny rano sy ny fanadiovana tany amin'ireo faritany ireo ka antony nisian'ny riska betsaka tamin'ny loton'ny rano tany an-toerana. Hitantsika teto ny atao hoe toerana afahana mampiasa rano, manasa lamba ary koa midio ary mampiasa ny lavapiringy izany. Izany midika fa ny afaka misitraka anaty amin'ny toerana ambanivohitra raha dia afaka misitraka tsara n'izany multiple point d'eau zay dia afaka tantanina olona anankiray. Ny zoma, ny sabotsy ary ny alady lasa teo no nidina ifotony tany Anosy Ifody, Mahatsara, Vatomandry, ny arovana Caroline, Brickaville ary Ranomafana ny minisitry ny rano sy ny USAID nitokana ireo ivon-toerana izay manome rano fisotro an'ny mponina isaky ny komina ireo. Faniaran'ny fahatapahan-jiro Mamaivay nanomboka alina tamin'ny 1:10 ora ny faritra Atsimdrano iray manontolo niainga teo Anosy Zato, Itaosy, Ampitatafika, Feno Arivo, hatrany Meritsatosika sy Ampefy ary mbola miampy ny faritra Soavina. Hatramin'ny 5 sy sasany ariva ho an'ny androany tsy mbola tafaverina ny herinaratra ary ny ainany tsy nisy herinaratra avokoa ny mponina tamin'ireo faritra ireo. Noho ny fahamaizana ny tranga tamin'ny station teo Anosy Zato no niteraka io fahatapahan'io ny jirama. Goavana ny fahavoazana ka tsy maintsy niditra tamin'ny fanoloana io tariby mitondra herinaratra io. Ankoatrany tamin'ny faritra Atsimdrano ary tonga hatrany Itasy io, nisy ihany koa ireo toerana mbola ahitana fahatapahan'ny herinaratra androany toy ny teny amin'ny 17 hektara. Mitaraina amin'ny fahatapahana lavo ireo mponina indrindra ny eny amin'ny ivelan'ny renivohitra. Efa nanomboka niverina tsikelikely kosa ny herinaratra raha ny vaovao azo hatrany ary raha ny fantatra dia tamin'ny 7 ora alina teo no niverina tanteraka izany. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray. Mpianatra hiditra kilasy fahaenina miisa 200 hatramin'ny 250 no raisiny sekoly ambaratonga faharoa na ny CEG amin'ity taom-pianarana vaovao ity raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo talentsy-tsekoly androany. Tsy nandoavam-bola ny fanoratana anarana saingy anjaran'ireo ray aman-dreny kosa ny mikarakara ny antotan-taratasy sy ny fitaovana anoratana anarana ho ny talentsy-tsekoly. Ho an'ny CEG sasany misy ny fandraisana anjara amin'ny akanjo imbonana na ny tenue ampiasaina mandritra ny taona. Ankoatra ny fidirana amin'ny kilasy fahaenina nanomboka androany ny fanoratana anarana ho an'ireo mpianatra izay hiditra amin'ny taona fahafito hatramin'ny taona fahasivy eny amin'ny CEG. Malala Rakotoniray no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny Lantora Samuelson.
Filaram-be Vaomaraina toy izao hita amin'ny sary izao no mitranga tamin'ireo sekoly ambaratonga faharoa na ny CEG izay nanomboka ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra androany. Tazana tao avokoa na ireo ray aman-dreny apititra mpianatra kilasy fahaenina na ireo izay hanoratra anarana ny zanany eo amin'ny kilasy fahafito sy fahavalo ary ny fahasivy. Ho an'ireo mpianatra hiditra kilasy fahaenina, mbola ireo voasoratra fa afaka CEPE 6e ihany no raisina amin'izao. Misy kosa anefa ireo ray aman-dreny manana ny mari-piainana antonony izay milaza fa tokony hampianatra ny zanany any amin'ny sekoly tsy miankina mba ahafahany tena sahirana mianatra. Saingy noho ny fahasahiranana amin'izao, misy safidy mijanona amin'ny sekolim-panjakana izy ireo. Dia le fitaovana le zavatra ilaina zany bulletin de naissance dia sary tapaka anankienina dia résidence izay ihany ny zavatra ilaina. Mandoha vola izay ny tenenin'ny talen'ny sekoly teo hoe tsy tsisy vola aloha aty fa 0 ariary. Le nandalo an'le confinement mihitsy tsy maintsy nampidirana anazy taty satria nisy tsy fahampiana zany teo, ny asa, ny ato, fitadiavana, tapaka dia izy koa moa afaka CP 6e dia tato izy nanala dia izay nahatonga nay safidy anazy napiditra anazy taty ihany. Amin'ireo ray aman-dreny mampiditra mpianatra kilasy fahaenina tonga ireo nefa misy ireo manao fangatana amin'ny fampidirana ny zanany amin'ny CEG nefa tsy afaka 6e ny zanany ho ny talentssekoly. Dia eo amin'ilay salanisa izay ilainay mihitsy satria ny anay eto dia mpianatra kilasy section telo fotsiny. Dia ireo zany izao ny eritreretinay hoe ho avy hianatra. Dia ny tena be dia be mpangataka eto izao dia ilay tsy afaka 6e. Ilay tsy afaka 6e ireny zany tena miangavy be mihitsy. Androany fotsiny izao dia eo amin'ny 520 eo. Ny androany fotsiny. Izany hoe toy amin'ny manaraka mbola tsy fantatro. Tena tsy afaka mamevaly tena satria raha anaiky avy hatrany hoe ho raisiko daholo le izy koa le tsy afaka 6e mihitsy zany no mametraka kely hoe inona ny tena fepetra dia mbola miandra ny fandaminana petraky ny zareo lehibe any ambony any zany. Ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa sasany, ny alatsinainy 5 oktobra ho avy izao vao hanomboka ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra kilasy fahaenina io. Mariky ny tsy fanajana ny zo ny vehivavy ny fisian'ny lalàna manasazy ny vehivavy mampitsahatra voka na manala zaza ho imbola tiana raha velo armisy avy amin'ny fikambanana ny finakanga. Nambarany fa maro ny antony mety mahatonga ny vehivavy iray mirosa ny fampiatoana voka izay saika tsy avy amin'ny safidiny. Manampy ihany koa ny mahakasika ireo vehivavy nisy nanolana sy hiara-ny herisetra ara-nofoka mitondra voka. No mafisy ny mbola tiana raha velo armisa moa fa tokony omena safidy malalaka ny vehivavy amin'ny hitazomana na anatsarana voka. No mariana androany moa ny andro maniran-tany ho an'ny zo ho an'ny fampitsarana voka. Malala rakotiny irany eo amin'ny sariny Lantora Samelsan. Vehivavy iray amin'ny 4 no manala zaza na manatsara voka eto Madagasikara raha ny antotanisana voaka ny fikambanana ny finakanga androany. Samy manana ny antony mahatonga azy ireo mampitsahatra voka nefa ny ankamaroan'ny vehivavy. Ao ny fanalan-jaza vokatry ny fahatahorana ny ray aman-dreny sy ny enatry ny fiarahamonina noho ny tsy fananana vady. Eo ihany koa ny fanerena ataon'ny olona miaraka aminy. Nambaran'ny mpitsabo azy fa misy noho ny antony tsy fahasalamana ara-batana no analana zaza. Misy kosa anefa etsakelan'izay ireo izay hiara-ny herisetra sy ny fanolanana ka tojo ny voka tsy irinina. Hatramin'izao, lalàna tokana no miatra amin'ny fandrarana ny fanalana zaza eto Madagasikara izay hitaraina ny fikambanana ny finakanga fa mariky ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy. Ny eto Madagasikara dia vehivavy iray eo amin'ny 4 eo no efa nanao fampitsarana voaka maro zany. Fa ny fiarahamonina mametraka hoe tsy mahazo miteniteny, ny lalàna miteny hoe tsy mahazo atao, izany hoe ny anelakelan-trano no betsaka. Izay fampitsarana voaka tsy ao anatina fepetra izay nefa no mahafaty. Ary mahafaty vehivavy betsaka eto Madagasikara. Ohatra misy dia voarara tanteraka ny fampitsarana voaka na inona antony. Izany hoe na eo ary ny fanolanana nataon'olopady na voaka mety hahafatiny ireny dia tsy avelan'ny lalàna
manao an'izay fampitsaran'izay ny vehivavy na dia tsy safidiny ary zany no mitondra le voaka na koa mety hahafaty anazy. Anisan'ny hitanay hoe lalàna tsy miaro ny zon'ny vehivavy malagasy zay, na dia miteny foana raha ny fitondram-panjakana hoe miaro ny zon'ny vehivavy amin'ny herisetra, ny zavatra hitanay aloha dia ireo lalàna ireo dia herisetra atao amin'ny vehivavy malagasy. Ny fanomezana fahalalahana sy safidy ho an'ny vehivavy tojo voka no vahaolana tokony atao ho iatrana izy ireo. Io zany debat tsy vita hoe iza ny tokony aloha ilay reny sa ilay zaza sa fanenay mipetraka foana zay hoe meo safidy le olona, satria tsy misy olona mihitsy ny ampitsahatra voaka zany ankafaliana, fa matoa ilay olona tonga amin'io fanapa-kevitra io dia misy antony zay, ary ilay antony na iza na ianao tsisy afaka hitsaran'izay, satria samy manana ny antony olona aminao sy ny fomba fijerinao sy ny finoanao dia meo safidy izy. Raha ohatra ka tsy mety aminao le izy dia aza mitsara n'ilay olona hafa fa aza atao amin'ny tenanao le izy. Zay zany tokony mipetraka, satria tsika mametraka foana hoe Madagasikara dia firenena laïque. Androany mofo no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zo amin'ny fampitsaharana voka na ny journée mondiale de droit à l'avortement. 17 tamin'ny fitiliana 400 ireo marary ny coronavirus vaovao androany, raha nitatitra nentin'ny profesora Vololtiana Anta Marie Daniel. Tany Orombe ny 450 amin'ireo izay tranga voatily tamin'ny jeune expert tao anatin'ny roa volana, saingy androany vao tonga nitatitra ho ny mpitondra teny ny CCO. Omaly no tsy nahitana olona sitrana tamin'ity valana retina ity, raha toka 520 ny sitrana androany. Faritra roa sisa no ahitana olona anatin'ny forme grave raisina antanana, ka ny 120 amin'ireo avy eto Analamanga. Ny Antsipriany Tatrara. 17 nisan'ny tranga vaovao hoentina amintsika eto an'io zany raha 520 kosa nisan'ireo sitrana somatsara. Ny nodimandry dia tsy nisy ary tsy miova ihany koa nisan'ireo olona manao ny tranga misy fahasarotana na forme grave satria tsy nisy vaovao zany nanao forme grave. Mijanona 720 izy ireo nisan'ireo lavon'ny valana retina koa dia mijanona 720 sy 200. Nisan'ny fitiliana dia misa 4 sy 400 ka nisan'ny fitiliana PCR dia 320 sy 200 ary 120 kosa ny fitiliana jeune expert. Ny fitamaran'ny fitiliana PCR vita dia 120 sy 200 sy 7 ny fitiliana jeune expert kosa dia 700 sy 7 teo ny 450 amin'izy ireo dia tany amin'ny faritra Orombe izay valim-pitiliana jeune expert nanomboka tamin'ny faharoan'ny volana Aogositra hatramin'ny androany nanomezana ny vaovao zany tsara no manamarika izay. Ny fitambaran'ireo sitrana somatsara kosa dia 770 sy 704 sy R1, 520 sika ny sitrana somatsara, tsy nisy ny anana foya ary tsy miova ihany koa nisan'ireo olona manao forme grave. Ho an'ny Omaly, 770 ny tany ireo mitondra ny tsimbokaretina. 720 nisan'ny tranga vaovao izy, tsy misy ny sitrana vaovao amindala pitsaboana sy fanarako ireo misy ny mamifeno ny fepetra dia taterina amintsika eto ihany tsy nisy ihany koa ny ainana foya ary ny amporomotsika teo ny forme grave. 270 ny olona nitondra ny tsimbokaretina dia efa sitrana somatsara avokoa ny tany fahafatesana dia amiray faingo 700 eo miodikodina eo manodidina an'izay foana zany izy izy io moa dia taremarika miova isan'andro san'andro. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news Roy News kosa indray, femelo marobe efa nampiasaina no nokasaina namidy indray tany Vietnam matangy raha ny vaovao niparitaka tao amin'ny tambajotra Facebook tao. Niteraka resabe ny mahakasika io vaovao io satria dia efa anarivony maro mihitsy ireo femelo raha ny naseho tamin'ny sary. Fanontaniana mipetraka ny hoe tena izy ve sa nofronina indray? Andao arantsika. Mahatsiravina ny seho tao Vietnam. Nogiaza ny mpitandro filaminana ireto femelo efa avy niasa marobe izay nokasaina mbola averina amidy amin'ny mpanjifa indray.
Nosamborina avy hatrany ny tompon'ilay orinasa tompony ary niaika izy fa indray mandeha isam-bolana ny fanaterany eny amin'ny trano fandraisam-bahiny, mpivarotra madinika sy ireo olon-tsotra izay tsy manana n'inona. Nizara io vaovao io ity pejy malagasy ity ny herinandro lasa teo. Tranga izay tsy mbola fahita izany ka dia nanaitra ny maro. Taony ny laza avy hatrany fa ny karama manasan'ireo lafo noho ny mividy vaovao ka sarotra ihany ny hino an'izany. Asa aloha hoe mety miaro ny tontolo iainana koa izy amin'ilay plastika be dia be ariana ireny. Nampiana hoe niketrika dininy dia nivarotra ilay tsirinaina tao anatiny izay azahoana kokoa. Maro expert en capotométrie ity izany fa mahay mandrefy an-tsaina hoe ngeza be daholo hony. 790 ireo nametraka commentaire ireo. 770 ireo nanao j'aime sy gaga ary niome ary 770 nizara azy. Rehefa rojerena ary ny vaovao tena marina momba ity vaovao ity dia fantatra fa ny 7 septambra lasa teo no sary ny mpitandro filaminana tany an-toerana ny femelle milanja 990 kilao izay manodidina ny 2 alina sy 3 hetsy teo eo. 500 euro raha ny fantatra no ivarotan'izy ireo ny femelle avy nampiasaina iray raha ny vaovao ofisialy nivoaka tao aoriany fanadadian'ny televiziona tany an-toerana. Noho izany, Real News ity vaovao ity. Farana teto ary ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinoana fa mbola isy ny fandarana manokana izay hoarantsika ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Mandrapitafary tokolasy tokovavy. Real News natolotry FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Niatraka tamin'ny Orange